Ry kristianina mpiara-mivavaka manoloana ny fivoaran'ny valanaretina Covid-19 na coronavirus dia manao izao fanambarana manaraka izao izay fitompiangonana atao amin'ny fofokahana. Ny epistily faharoan'ny Timoty toko voalohany andiny fahafito izay fanovakina tamintsika teo dia manambara indrindra fa tsy nomena fanahy mosaky isika fa fanahy mahery. Mampahery ny fiangonana rehetra sy ny kristianina tsy ankanavaka mba hanana fotoana sy fampitondram-bavaka isan'andro isan'ora manoloana izao valanaretina izao. Hotohizantsika hatrany ny fiankinantsika amin'ny herin'Andriamanitra ary ho resinatra isika fa tsy manadino antsika velively Andriamanitra. Ny fibanjinantsika ny azo fijaliany Jesosy amin'izao andro ny karena izao no aoka hitondra fanantenana be dia be ho antsika. Aoka aseantsika fa vahoaka malagasy mifankatia isika kristianina rehetra ary samy hevitra ny hafa ho zanak'Andriamanitra koa. Noho izany takina amintsika ny fifankatiavana sy firaisan-kina manoloana izao valanaretina izao. Aoka hanaraka tsara ny toromarika avy amin'ny fanjakana isika amin'izay torohevitra rehetra vokan'izy ireo. Aoka ho tono tsara isika ka tsisy ho taitra ny amin'ireo tsaotra vaovao tsy maro-pototra ahiran'ny sasany. Mety hisy ny fomba fanao mahazatra izay voarara tsy ho azo atao manoloan'izao toedrara izao toy ny mifandray tana, ny mifanoroka ary ny fivoriana tsy amin'ny antony. Koa dia manainga antsika rehetra hanaraka tsara ny toromarika rehetra mba hififampiarovantsika. Aoka hoentitra ny fanjakana amin'ny fiarovana any amin'ny vahoaka. Aoka koa ny vahoaka mba hanaraka ny toromarika rehetra. Tsy azo andeferana ny fitandrona ny fahadiovana ary tsy hananana ena maso ny fifanajana sy ny fametrahana ny fitsipika disiplina ho an'ny rehetra. Fotoana iray izao amerenana ny vahoaka amin'ny fahaiza miara-monina ka sady fampitrotro am-bavaka no koa hifanaja sy hifampitantana. Io ilay sotaovana malagasy mila joro ankehitriny satria no raha vai ny fitiavan-tena maro lafy. Isaorana manokana eto ny mpiasan'ny fahasalamana izay am-perinasa tokoa manao izay fehezana ny zava-misy ka sady manao ny tokantrano no sedra ny olana samihafa mba hatony ao anaty fahasalamana ny valala-bemanitry. Farany dia mampahery antsika rehetra hanana fahatokinan'ny zanak'Andriamanitra Jesosy Kristy izay tompo sy mpamonjy antsika ampitomboy be dia be ny vavaka izay ombona antsika. Ho sambatra sy finaritra eto amin'ity tanindrazantsika Madagasikara ity anie isika rehetra samia ho tanin'Andriamanitra.